falidefaly ny fo sy ny fanahy ny tena ray manontolo miramirana mitsidika anao any amin'ny toerana misy anao any. Miaraba re tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, mankasitraka anao manaraka ny fandarana izay iarahantsika mifampahery amin'izao fotoana izao. Manamaivana ny fahoriana, zay indray ny lohahevitra ho jerentsika. Tsy takona fenina, voapirofo, hita mazava fa feno olona trapahoriana ny toerana rehetra zay misy antsika. Feno olona mandalo fisedrana, mandalo aretina ary de miseho daholo karazana aretina be dehibe zay tsy mbola nisy hatramin'ny taona lasa hatramin'izay. De karazana aretina sahirana ny mpitsabo mikaroka ho inona ty karazana aretina ty fahadena be dia be ary ny akabetsahana izy ireny de mandripaka sy mamono ireny karazana aretina ireny. Matio 10:7. Matio 10:7 manao hoe: raha mandeha ianareo de mitory manao hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy de amin'ny fahefanazo maimaim-poana ianareo de manomeza maimaim-poana. Ry namana, tsy voapirofo tokoa ve fa be dehibe ny olona marary amin'izao fotoana izao, sahirana tena be dehibe mihitsy any amin'ny toerana rehetra de misy olona marary sahirana, miantso vonjy, tsy manan-kavana fa any amin'ny hôpitaly ihany kanefa de aretina mahatsiravina mampitotra fahafatesana, tsy manam-bola hividanana fanafody, tsy manana ny kely entina koa mba ahafahana mitsabo ny ary be dehibe. Zavotany manodidina anao nge jereo hoe misy sa tsy misy, amin'ny fokotany, amin'ny quartier misy anaizany ihany amin'ny hôpitaly dehibe dehibe. Iza no ilain'izy ireny? Ianao, zaho, anamaivana ny fanaintainany. Io zany tsy vita fotsiny hoe ento am-bavaka de mivavaka, fa rehefa manoloana aretina de mila mandray andraikitra. Ampirisihana mihitsy ny tanora mba hianatra ho mpitsaboka izao, hamonjy aina, mamonjy aina, mamonjy fanahy. Hitondra vokatra mahagaga ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ity asa fitsaboana ity. Misaotra anareo any amin'ny toerana fitsaboana rehetra, dokotera, professeur, ireo amin'ny misehatra any amin'ny fitsaboana, ny hôpitaly, ny klinika, ny CSB2, ireo karazana toeram-pitsaboana rehetra de misaotra anareo, ny infirmiera, ireo mpampivelo, misaotra anareo satria amin'ny alalanareo de mamonjy aina ianareo. Ary mankahery anareo satria tsy moramora zany asa izany. Maro aminareo ny miarotoro mandao ny tokantrano, mamonjy ireny aina ireny any amin'ny andro alina amin'ny 12 alina amin'ny 2 maraina, dondomina ny tokantrano dokotera sy ny namany rehetra de mifoy izy ireo fa sahiran-tsaina. Ahoana ny anaovana an'ity marary ity? Mankasitraka anareo. Ary ny fiangonana ihany koa ny zanak'Andriamanitra de tokony oloa laharana amin'ny famonjena ain'olona. Aoka ao anivon'ny tokantrano, ao anivon'ny fiangonana, isy groupe kely mihitsy mikarakara ny marary sy ny sahirana. Ary de tena ho fifaliana ho azy ireo ny anao an'izany zavatra izany. Ao amin'ny Matio 10:7, 7 sy ny 9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra efa vakitsika teny am-piandohana. Raha mandeha ianareo mitory manao hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy de amin'ny efa nomena maimaim-poana ka de manomeza maimaim-poana. Inona moa ny ifandraisan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanasitranana ny marary, famoahana ny demonia, fanampinana? Inona ny ifandraisana zany? Tsotra ihany. Ny olona zay manoka tena hitsabo ny marary de manana ny fanan'Andriamanitra, mamonjy aina. Ka rehefa mahita ny famonjena sy ny fitserana fitsaboana atao ndreny olona reny de ho tapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra, ho tona ao an'Andriamanitra mba handova fiainana mandrakizay. Amin'ny 9:12, indro zao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ry namana, sarobidy loatra ny asa fanasitranana, ny asa fitsaboana, ary asan'ny Kristy io fa nomeny anao ho anao zay dokotera, professeur, tompon'andraikitra amin'ny sehatra ny fitsaboana zany de izao misaotra anareo fa manaiky ny asan'Andriamanitra ianareo, manao ny asan'i Jesosy Kristy ianareo. Fa izao tao moany amin'i Jesosy ny olona, ampafantaro azy fa fiainana mandrakizay, fanjakan'ny lanitra,
fiainana mandrakizay no tokony himatomatesana. Eo ny fanasitranana ranofo ny ara-batana fa dia ho taomina makany fiainana mandrakizay. Ary ny olona tonga saina, ny fiangonana tonga saina dia hanoana zato isan-jato ity asa fitsaboana fikarakarana ny marary ity. Manokana vola ho any amin'ny toeram-pitsaboana, manokana teti-bola ao tokantrano mba hanampiana ny sairana sy ireo reraka, fa hisy vokany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Dia hivavaka isika. Tombon-tsara amin'ny alalan'ny asa fitsaboana sy fanamavanana ny fanaintainana ara-batana no hikasianao ny fony tsiraray avy mba handova fiainana mandrakizay. Ampio izay omeo hery, ataovy mazoto amin'ny fikarakarana andreny marary reny. Anokana programa mihezinezina isan-tokantrano isaky ny fikambanana mba hitsaboana sy hikarakarana ny marary. Ary izay no fitaovana ampiasainao hanamaivana ny fanaintainana izy ireny. Da io ny tsiraray avy aminay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.